du jour. Matezatol manolotra anao iro amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary. Lasy tovavy ankafaliana atrany no antraterana ny araba zany zay efa narosi ny namana mpanao gazety tao anatin'ny fampalalambavao teo ary ankasako ihany koa ianao mbola tsy misaraka aminay eto amin'ny Real TV Madagasikara atao anatin'ity fandarana l'invité du jour zay maroso ny tokantranotsika tsy alairay avy ho amin'izao alina izao atao anatin'ny fandarantsika dia tena iresaka manontolo mahakasika ny fiainam-bahoaka ny toe-karena ny zavatra iainantsika indrindrindra ihany koa ny tontolo ny fanabeazana anisan'ny miteraka hevitra aloha hatramin'ny androany ihany koa ny mahakasika ny fanadinana mpanjakana baccalauréat ho resantsika avokoa zany rehetrarehetra zany ka raha miresaka tsika natao hoe fiainam-bahoaka dia misy an'ireo mpiaro ny zony mpanjifa izy ireny indrindra no nasaintsika ho amin'ity androany ity dia tsy izay zany fa ramatoa vonifanja Rakotondra Iratra miarabanao tompoko ary misaotranao nanaiky nasain'ny fandarana misaotranao ihany koa tonga eto amin'ny fobeterany Real TV Madagasikara aty Antananarivo satria ny ainga avy amin'ny Toamasina mihitsy ny vahintsika ary miatrika an'izao fandarana zao akasatsika indrindra izy ny fitiavany zany an'izay mpanjifa rehetrarehetra manerana ny nosay miarabanao indrindra ary tompoko ary manasanao ampananjana amitiavana ihany koa anoso anaty efitra mary Rabindina tompoko ary misaotranao nanaiky nasain'ny fandarana tonga soa ihany koa eto Antananarivo eto amin'ny fobeterany Real TV Madagasikara. Miarahaba namana Gasikara, miarahaba ihany koa ny teknisianina rehetra ao amin'ny trano ambadika ao ato amin'ny Real TV makasitraka ny amin'ny fanasana manolotra miarahaba ihany koa ho an'ny mpanaraka an'izao fandaharana izay efa tsy andrinareo no ahitanareo an'izao tafatafa izay iarahako amin'ny namana Gasikara zao makasitraka anareo ary manentana anareo anaraka hatramin'ny farany an'izao fandaharana zao. Makasitraka indrindra ramatoa vonifanja ary sorako malokany ianao satria ranomarina efa ela ny tediavana anao ny mpanaraka ny fandaharana ihany koa no mitady zany hoe aizy nareo mpiarony zony mpanjifa raha miresaka ny ramatoa vonifanja Rakotondra Iratra isika anisany ataontsika hoe mijoro amina foto-kevitra fiarovana mpanjifa ianao dia tena nikasitrako indrindra anao mihitsy zany zay ary nanaiky ny fanasana ianao satria tafaresaka ihany tsika efa ela nikasantsika n'izao fandaharana zao fa everiko fa fotoana zao afahantsika miresaka raha miresaka ny fandarana l'invité du jour indray isika dia anisany andetako hoe voasambany ihany koa anao no miaraka amiko atao anatin'ny fandarana iveriko fa tsara loatra angambany mety mba mampafantatra kely ihany tsotsotra ny mahakasika anao satria maro an'ireo mpanaraka ny fandarantsika ireo mety hoe mbola tsy mahafantatra ao ihany koa nefa mahafantatra dia iveriko fa zava-dehibe ny milazalaza kely momba anao ihany izy reto mety misy ihany fahadisoana dia mino fa eto ianao anintsy sady anazava bebe kokoa mahakasika an'izay fikaroana zany momba anao zay raha miresaka tsika ramatoa vonifanja Rakotondra Iratra dia nianatra manokana ianao momba ny ataontsika hoe fitantanana zany ary raha miresaka fitantanantsika dia ny gestion comptabilité générale zany no fianarana noratovinao nazahoanao ihany koa mari-pahaizana na diplôme azo sokajiana ho isan'ny vehivavy polyvalente ihany koa ianao zany hoe mahavoafeny zavatra rehetrarehetra ho resahako eo ihany rehefa avy eo satria raha miresaka zany tsika ny atao hoe gestion administratif ny finance ny comptabilité ny ressources humaines zany dia hatrany amin'ny 3 taona no nazahoanao traikefa zany hoe 23 ans d'expérience ianao amin'izay sehatry ny gestion administration zay ny finance ny comptabilité sy ny ressources humaines fa akoatran'izay ihany koa dia manana traikefa manokana ianao amin'ny taonany maro 20 taona mahery ihany koa ny eo anivony ataontsika hoe global logistique et transport ary tsy adino ihany koa zany ny santé sy ny sécurité ary ny communication so dia adintsika satria manana an'izay fahaiza manao momba ny
sy serasera izay ihany koa any vahintsika ao amin'ity alina ity akoatran'izay raha matovony fanja raha kotondra hiratra dia mpikambana ao anatin'ny rotari zany ianao rotarienne zany raha ny maromaro koa ary manana ny PHF na ny Paul Henri Philo zay nga maneno analovana anazy amin'ny fiteny anglisy mpikambana ihany koa anao amin'ny Yali Network inona moa le Yali Network raha azonao Yali Network moa zany karazana fikambanana ny tanora afrikana izay misehatra amin'ny resaka fitariana zany hoe te ho mpitarika mahomby zany dia mikambana ao anatin'izay hatramin'ny androany ampona maro hatramin'ny androany ary mianatra zavatra be dia be mba tena ho tonga ho mpitarika mahomby zay mankasitraka indrindra fa ny anisany antony nanasako anao satria ianao manko zao zany no mitana ny andaikitsy ny atao hoe intérim raha miresakitsika zany ny réseau local de défense des consommateurs zany eo anivony RLDC zany satria tsy eto toerana moa zany flou national dia ianao no tratra eto dia ararotana kely zany iresanan'izay fa akoatran'izay nefa ianao ihany koa no présidenteny zany RLDC zany miandraikitra ny faritamin'ny Tomasina fa ny androany aloha dia amin'ny maha-intérim anao sehatra national no resantsika tsy anona fotsiny amin'ny Tomasina zany fa tena le fanjifana manerana ny Madagasikara mihitsy zay nga many amin'ny akapiany fa somary tsingano kely raha tsy mampaninina anao dia mpanao fanatanjahantena ayady taekwondo ary tsaroko tsara iray tamin'ireo atao hoe sangana tsy atao hoe iray fa hoe sangana vehivavy voalohany indrindra ianao nahazo an'izany médaille zany tany amin'ny distrikany Mandrakanjina tamin'izany fotoana zany dia ohatrany mareare asa raha mbola manao ianao na tsy manao zao fa le hoe vehivavy nahazo médaille d'or dia tena voninahitra lehibe zay akoatran'io andraikitra resinao io moa manana antonasa ihany koa ianao talimo sana ny communication sy ny relation sociale zany amina orinasa anankiray tsy tonotsika anarangamba fa zay ngamany zay amin'ny akapiany zay no mahakasika anao ny momba anao ihany koa misy anampiana kely ve sa fanamarina kely ampingamba zay ka ampy tsara mihitsy zay tsy rehetra tsy atra kely aloha dia zao raha miresakitsika ny atao hoe RLDC na ny réseau local de défense des consommateurs dia tonga dia président Rabetsara Litany ao an-tsainy dia malahelo milaza aminao fa tsy fantatro fa rehefa nahazo toerana teo anivon'ny filakevim-pitantanana ny orinasa Jirama zany filohanareo zany dia nangina tanteraka io le hoe on ne parle pas bouche pleine ve zany sa inona mahatonga zany fa rehefa nahazo toerana dia nangina tsy niresaka tsy niado any voaka ary androany zao ny ilaina anareo mpanjifa io ny délestage io nahazo toerana ianareo tsy miresaka tsy miteny ohatrohatro zany mihitsy ve ny ataonareo mpiaro ny zomy mpanjifo reto ianao koa zany rehefa mahazo toerana raha pitso raha afaka pitso ve dia ohatr'izay ihany koa ia angamba ny melohany amaliko an'izay somary misy zavatra ahitsiko kely hoe le réseau local de défense des consommateurs zany ho an'le any amin'ny faritra zany hoe le any Tomasina ihany fa ny amin'ny réseau national de défense des consommateurs zay zany no eto amin'ny lafivalin'ny nosy dia amin'ny maha intérim ny président national zay moa zany zay no amaliko anao eto voalohany aloha tsara apetraka tsara mihitsy ny aloha vo ny fanjarakotondra hiratra hafa Rabetsara Ralita hafa loha samy hafa reo samy manana ny hanitrany samy manana ny fomba mampanao reo dia ataotsika zavatra hafa mihitsiny na izany na tsy zany nefany ny teny ianao hoe tafiditra ao amin'ny CA ao amin'ny Jirama izy za manokana aloha dia faly manana anazy ao satria fantatro tsara resaka serasera tsy ampianarina anao fa rehefa tsy manana namana ianao azahoanao ny loharanom-baovao anatin'izay toerana zay sahirana ianao manatanteraka an'le asa ka eto aloha zany ankasitrahako mihitsy ny ao ambony manana anazy ao mba azahoako ny loharanom-baovao misimisy afahako manao andreo intervention zay mifanandrifa ino moa resahantsika amin'ny loahevitra manaraka io rehefa aveo no mahakasika an'izay hoe Jirama délestage ny olana mantsy raha matovy ny fanja tsy le toerany loatra fa le pratique le éthique mihitsy zany hoe
rehefa mahazo toerana ve nareo mpiaro anay mpanjifa za ianao samy mpanjifa daholy de ohatran'io foana lasa ohatran'ny hoe ataonareo tohatra fiakarana fotsiny zay mpanjifa zany de maninona no mangina amina fotoana ohatray zay zany le tena olana am'lizy mantsy angamba ny amaliko an'izay zavatra zay angambany a de aleo tsarainy zavatra vitany zay angambany aloha fa telo taona no nametrahana nateto hatramin'izao aloha miezaka amin'ny fitiavako ny tanindrazako satria tsara ho fantatra ihany koa mantsy ny namana gasikara ty lahasa ty zany a antsitrapo izy ty tsisy karama izy ty marina hoe ny andraikitra fiarovana ny zon'ny mpanjifa zany a ny tsirairay isam-batan'olona nge manana zo a handray andraikitra ny fanandrifiana azy avy fa za aloha zany natsapatena vorosaina nanaiky ahako hoe hanao an'io zavatra io mba ho anjara brika ho entiko ampandrosoko ny fireneko satria tsy ho vitan'Andriamatoa filoham-pirenena rery io ary tsy ho vitan'ny olombitsy rery ao amin'ny gouvernement io fa fiara-mientantsika malagasy tsirairay a ny fampandrosoana nyty tanindrazana malalantsika ty raha miresaka tsika natao mpiarony zo mpanjifa ianao mahita hoe manao ny asany mahavita ny asany ve nareo raha zao valinandro zao contexte iainantsika zao io angamba ny asiantsika fifampitaizana kely angamba ny aloha le izy satria ny misy zany ny olona tsy mahafantatra ny tena andraikitry ny mpiarony zon'ny mpanjifa de io aloha zany namana gasikara atsidiko kely aty hoe nisy volavolan-dalàna zay lanina tamin'ny anteny mera-pirenena omeko ihany le laharana hoe 2015/14 volavolan-dalàna io zany nametraka ny fisiny io fiarovana ny mpanjifa io de io mila fantatry ny tsirairay fa tsy hoe akoriny hoe rehefa mpiaro ny zon'ny mpanjifa de mpanatanteraka zay le olona na exécutant tsy zay zany ny andraikitr'ireo mpiaro ny zon'ny mpanjifa reo fa mpampaneno lakolosy zany hoe rehefa misy zavatra tsy milamina tsy mpaminany akoriny zahay fa anjara ny tsirairay ihany koa no mandondona miditra any aminay na amin'ny alalan'ny antso-antarby miditra any aminay na amin'ny alalan'ny afatra miafina ny anatin'ny Facebook pejy vony fanjarakotondra-hiratra na ihany koa ao amin'ny pejy mpiaro zon'ny mpanjifa ny Tomasina mandray zay andreo fitaraina na tsirairay reo de raisinay ny andraikitra mampaneno lakolosy zay efa betsaka ny namana gasikara no raha zay hoe fampanenona lakolosy zay fa eto ihany koa misy lesoka avy eo amin'ny fitondram-panjakana satria apetraka ny lalàna be de be zany zavatra zany misy eto amintsika fa ny fanatanterahana an'izay hoe lalàna zay zany amin'ny tranga be de be no mbola tsy ampy zay zavatra zay mazava tsara mihitsy ny zay resantsika rehetrarehetra zay lasa anaty zany ve afaka mivondrona ihany satria misy karazana fikambanana mpiaro zo mpanjifa be de be ihany koa anatin'le sehatra ny tanjona angamba de sotra mba hahafahantsika mpanjifa miaina ankahalalàna zay ny tanjona ao anaty zany hoe tolona anankiray ihany zany tadiavina ao anatin'ireo andraikitra reo fa kosa tahaka nyreny fikambanana tsirairay avy reny hoe raha iresaka sehatra politika atsika misy ny IRD misy ny TIM misy ny antoko hafa de tahak'izay le izy zany hoe samy manana ny fomba entina anatanterahana an'izay tolona zay ataon'izay farany manahoana ny fahitanao andreo le mpiarony sy mpanjifa lasa manao politika lasa manana fironana politika na fiandanina politika eny rehefa mandray an'izay andraikitra mpiarony zon'ny mpanjifa zay aloha ianao de ny zavatra mila apetraka ao voalohany ao anatin'ny fonao de ny fitiava-tanindrazana mila neutre zany tsy voadikako amin'ny teny malagasy fa ialako tsiny mila neutre ianao zany rehefa mipetraka ao satria mpanjifa daholo tsika rehetrarehetra na ny filoham-pirenena na ny prime ministre na reo mpivarotra eny an-tsenareo mpanjifa daholo zany hoe andraikitra midadasika angezabe mihitsiny zany ty andraikitra ty tena farak'izay makadiry ka mila fiarah-mientana avy amin'ny rehetrarehetra le izy fa tsy hoe ho vitan'ny vony fanjarery ny andeha hiady ao anatin'izay na hoe manaraka ao ny ekipako fa tsika tsirairay avy zany mila mifanohana moa ny firaisan-kina koa eto amintsika zany somary mitsilopilopy kely de mila fotoana zany zao ahafahantsika hoe mamelona an'izay firaisan-kina zay ahafahantsika mba hoe mandresy an'izay hoe tolona tadiavintsika ao ambadik'izay reny mo tsiraidratsiatra kely ihany raha mato vonifanja rakotona-hiratra iroso anatin'ny adefitsika nisan'ny mpirakadevitra aloha araroto kely ny tontolo ny fanabiazana satria anisany ataontsika hoe marina fa hoe fanjifana fa miresaka fiainam-bahoaka tsika de tena
tafiditra tanteraka ao anatin'izany hatramin'ny omaly moa nanana olana ny resaka fanadinam-panjakana baccalauréat io ny resaka hoe lazahady na niparitaka milohan'ny fotoana misy ankizy manao fanadinana amin'ny andro alina amina labozia na amina faritra sasany aza moa navoky eny atokotany mihitsy noho ny tsy fisiny ny herinaratra androany moa nanazava omaly ny ministra misanan'izany androany tazantsika ihany koa ny filohan'ny repoblika io folakandro io to fahita lafim-pirenena io le zavatra misy manao ahoana ny fahitanao any otranga momba ny fanadinam-panjakana baccalauréat io tsy fahombiazana amin'ny fitamintanana ve tsy fisina anticipation ve na famelona meloa sa inona ny tena olana ka mahatonga ny zanaka malagasy miaina amin'ny zavatra ohatry zao tokoka tonga de basy aty fikavana ny atsika na Madagasikara tonga bakivaky izy ity sady marary no mamenatra angamba tsy voa tamin'ity taona ty nisy zany fanadinam-panjakana zany ary raha mbola resaka fampianarana zany ny eto Madagasikara de samy mahita angamba atsika fa mirona makany amin'ny fanabadona any amin'ny vanim-potoana ny fanabadona zay zany ny zavatra hita maso tandrevaka ngezabe zany no ataon'ny tompon'andraikitra zay misehatra ao anatiny io fitantanana amin'ny resaka sampam-pampianarana io ny antony de zao iarahantsika malala angamba ny somara-pidiriko kely alohan'ny andraisaka an'izay resaka fanadinana baccalauréat zay samy malala angamba ntsika rehetrarehetra na Madagasikara fa raha ao anatin'izao fahantrana misy eto Madagasikara zao de ny fanabeazana nge no fototra voalohany tokony ilofosan'ny mpitondra fanjakana voalohany amafisana tsara satria ny famolavolana ny olom-pirenena nge no mahatonga ny olom-pirenena ho tonga olombaniny ary mahatonga ny olom-pirenena hahay andray andraikitra ary hitoetra ao anatin'izany atao hoe fahendrena hitoetra ao anatin'izany atao hoe fahalalana hitoetra ao anatin'izany hoe fahaizana miray hina zany ny zavatra misy atao amintsika de tsy mipetraka zany zay hoe famolavolana zay avahako ny fampianarana satria misy manafangaro ny fanabeazana sy ny fampianarana moa resaka hoe diplôma ny tena ifantohana zany hoe manana diplôma mari-pahaizana be dia be fa le fanabeazana zay hoe fanabeazam-bony tena zany amin'ny resaka éducation civique tena ohatrany hoe ny fafana ny foanana ary io na dradradradraina impiry eo amin'ny ainao manjery na Madagasikara tena hoe tsy misy manao jery akaiky na loupe zany mampiasa loupe mandinika an'izany resaka fanabeazana zao profo mitohaka amin'ny tenda ny resaka andriamatoa filoham-pirenena izay ankasitrahana anazy aloha zany fa navita dingana izy tao anatin'ny fanatanterahana andreo sekoly manara-penitra izay amanjatonjatony ny tantarainy tao anatin'iny bilan zay nazavainy tamintsika tao anatin'ny kabariny farany iny tsara ny zavatra toy ireny kanefa zavapoana zany ny fisin'ny zavatra tahaka ireny rehefa tsy mipetraka koa le fototra manahoana moa ny toerana misy an'ireo mpampianatra kay na Madagasikara eto amintsika firifiry ny mpampianatra kay manana fiara tsy mataho-dalana eto amintsika firifiry ny mpampianatra kay manana an'ireny trano vato mijoalajoala be reny eto amintsika fanontaniana mipetraka zay any am-pony zay mahalala anazy tsara kanefany noho ireo mpampianatra reo no natonga atsika ho tonga amin'izao toerana zao raha tsy nandalan'ireo mpampianatra nandray ny andraiky ny tiantsika namolavolatsika tanaloha reo tsy tonga amin'izao tsika inona zany mety hoe hitanao falesoka zany satria raha miresaka mpomba amin'ny fanjakana ianao miresaka amin'ny filoham-pirenena ianao de ilay fotodrafitrasa ilay asa vita no heverina izy ireo fa hoe nampandroso ny sehatry ny fanabeazana fa androany tsika io ary ny fotodrafitrasa fa manao ahoana le tontolo io na ny université any université mort amin'izao fotoana zao ina ihany koa be zany sesesy mitokona fa tsy mpianarana an'ireo vacation ireo mpiandry fanadinana reny tsy voalohany vola hatramin'ny 1.4 ka zany sehatra rehetrarehetra zany ahoana zany ny fahitanao zany rehetrarehetra zany ny andraikitry ny filoham-pirenena na Madagasikara tsy hoe izy akory ny aloha no andeha hoe hitsofoka ny anatin'ny trano fianarana andeha anatanteraka an'izay fa raha tena mpitarika mahomby izy de andraikitry ny filoham-pirenena zany no manome
mitsinjara zany hoe manao délégué andraikitra zany izy zany ho an'ireo olona zay feheziny ao anatin'ireo gouvernementareo zay aloha zany ny zavatra zany hoe tsy tokony hoe anendrimatoa filoham-pirenena zany no andeha anenjika etseroa fa ny tena pitarika matianina zany dia tena hoe hainy no mitsinjara an'ireo lahasa tsiraray avy izay omeny an'ireo mpiara-miasa aminazy ireo ary eo no ahitana hoe iza no manao iza no tsy manao amin'ireo olona zay fehezindreo fa ny zavatra hitantsika aloha zao zany hoe université maty mampalahelo ny zavatra misy dia mamenatra zany le izy misy zavatra mila ahitsy ao misy mila fitantanana mila ahitsy io tsika na Madagasikara efa hatramin'ny elo tsika nanana an'izany atao hoe trano mpianarana any amin'ny EPP na eny amin'ny CEG eny amin'ny lycée izay anaovana an'ireny fanadinam-panjakana reny fa nahoana no tsy mba misy jiro mirehatra natokana ho an'ny mpianatra afaka tezaina anie na Madagasikara hoe ny mpianatra afaka tezaina ange hoe rehefa maizina tsy mahita ny maso vao arehatra io ohatry ny zanaka ao anaty tokantrano any azo ataony zany eo amin'izay tsika hoe firenena tsika anie na Madagasikara tafiditra ao anatin'ny firenena manan-karena ara-boajanahary indrindra nanantsika daholo ny sorsa rehetrarehetra fa ny olona tsika zany tsy mijery andreo sorsa eo ampelantanantsika ireo fa variana mijery alavitra dia lasa tsy mahita ny ambany maso dia zao ny vokany labozio vidiana raha mbola aiza moa zany ny famoaham-bola andeha hividianana mbola manaraka fombafomba na procédure zay vao mety hoe amoaka labozia raha tsy hoe misy malala-tanana hoe mividy labozia mampalahelo anie zavatra ohatran'ireny hoe inacceptable zay ny teny baiko zany hoe zavatra tsy azo ekena zany ary tena hoe tsy azo ankasitrahana ny zavatra zay ny aina tao anatin'ireo zanakitsika reny mpianakaviana na Madagasikara no miresaka manoloananao eto sy manoloanan'ireo mpijery atsika ireo fa tena hoe mananjanaka ny tena mianatra dia tahak'izay ihany koa ireo mpanjifa be dia be any ambadika an'ireo anatin'ny ririnina mamirifiritsika zao ao anatin'ny resaka insécurité tsy fandriam-pahalemantsika zao andeha tsy ataontsika hoe misy dia manararoatra kosa amin'ny teny hoe zao zay ny zavatra misy ataontsika volany maso tsy mba kilema le izy tokony hifantohana zany ary tokony hojerena io ary tsy azo averina intsony laza moa ny tao amin'ny fitondram-panjakana fa hoe ho averina ny fanadinana izay taranja tsy vita tao anatin'iny lazadina tsy vita iny takatry ny sainareo mpanabe takatry ny sainareo tompona andraikitra ve tompoko ny saina izay tena hoe perturbe voakorontana tanteraka ho an'ireo mpiatrika fanadinanareo sa ve ho ataonareo hitiny moyenne de délibération zay ho raisinareo an'ireo mpianatra reo maninona tsy miassume ny andraikitra zay raisitsika izay tompona andraikitra any tsy andeha hiteny hoe satria hoe fa mpampianatra tany amin'ny lycée ny chef de centre aza miala andraikitra tompona andraikitra ao fa inona ny antony na tonga ny hoe mpampianatra any amin'ny lycée fa nga mpampianatra any amin'ny lycée tsy natao ahay hiandraikitra n'izany zavatra zany fa misy lesoka tsy mety ny tao ambadika nyty tranga faran'ity zay tena tsy azo ekena fa eto zay dia manao antsoavo tokony tsy korotanina ny sain'ny mpanao alazahadina namana Gasikara tokony hoe rehefa tsy vitany tao anatin'iny dia tsy vitany dia tsy misy noty fotsiny zany ny taranja izay nataony izay tapaka tao anatin'iny zany tsy isaina dia miena zany ny fomba hikajiana ny notin'le mpianatra zany hoe tsy zaraina nisan'ny taranja manontolo zany fa alana le tsy vita satria lasa mikorontana tanteraka ny sainreto zanakitsika izay ho avy ny firenentsika afaka taona vitsy ireo ankizy ireo mazava tsara mihitsy ny amaranantsika ny resaka iny ngamba dia ny hoe misy foana io isa-taona ary tsy vo izao nanana olana ny resaka lazahadina sy ny salam'izany tsika manahirana ihany koa any amin'le resaka hoe kalitao an'ilay fampiasana ary raha miresaka ihany koa zany tsika tonga hatramina hoe amban'ilay faripahalalana niveau zany io resaka io ho an'ny mpianatra afaka baka amin'izao sotro ka ohatry ny ahoana no afana zany mandrindra n'izay zavatra rehetrarehetra zay raha fahitanao anazy indrindra amin'ny zay raisinao zany mialatsindra tonga dia nandray ahako io ny filoham-pirenena
ajaina izay mitondra antsika amin'izao fotoana izao tena nanao karazana fitiliana mihitsy izy zany ny sivana an'ireo mpiara-miasa amina ao anatin'ny gouvernement zany hoe ny olona izay napetrany zany ho tompon'andraikitra ao anatin'io seha-pampianarana io seha-mpianarana io dia olona nianatra ary manam-pahaizana ary manana maizy azy mino ahako fa tsy ho andeha ho atoro an'izay zavatra izay tokony ho ataony io tompon'andraikitra io fa fantany izay tokony ho ataony eto zany tsika zany tsy tokony hanisy fitserana zany hoe hitsetra an'izay any ambadimbadika voany ity resaka ty ange namana Gasikara tsy vao mala ange no nalaza ange ity hoe misy fuitina sujet tsy vao mala ange zany efa tamin'ny herinandro ange efa nisy tananatiny tambajotra sosialy hoe misy sujet midira MP sy ny sisa tokony hoe voanipotra zany ny resaka iny dia tokony efa nietsika ny fitondram-panjakana hoe inony ty sion-dresaka vesa zavatra tena misy ary tsarofa ny fitondram-panjakana nge kinga dia kinga zareo mandray fanapa-kevitra ao anatin'izany resaka tambajotra sosialy zany mo tanora koa moa be deabe no misehatra ao anatin'izay mikambana ao anatin'izay tambajotra sosialy zay dia hitako ry zareo manao an'izay fitantanana maka fanapa-kevitra ao anatin'izay tambajotra sosialy zany hoe tokony efa ela zany potra fotsiny zany ireny famoahana tao anatin'ny tambajotra sosialy hoe misy fuitina sujet dia efa tokony nandeha ny fanadiadiana ny investigation hoe zavatra mitombona io sa zavatra tsy mitombona zao lasa sadaikatra hoe fanakorotanana sain'ny ankizy ve sa hoe fanakorotanana resaka ara-politika ve sa hoe inona tsarofa ho avy ny menaky ny aintsika io resaka diplôma baka io io ny sampanan-dalana anankiray ahafahany miatrika hoe inona no avy izay ho ataony ampitso eo amin'ny mba hoentiny hampandrosona ny firenentsika ihany koa zay zavatra zay ary zay indrindra no iombola kevitra satria raha miresaka fanabeazantsika tena tokony lavina lavitra mihitsy ny resaka politika indrindra zany no tsika mpanao politika ao anatin'ilay satria lasa mifandrivotra moa io na mipanohitra na mpomba samy misitona any amin'izay mapety azy ka lasa takalonaina ny zanaka malagasy ny mpianatra malagasy zay ahitsiko kely anao na malagasy Gasikara tsy mpanao politika akoryny fa olo-tsotra ty tanindrazana ka zay mihitsy no mbola kevitra aminao matsy aloha tsy ampiditsika politika lisy zay ny makasika fa maromaro no ahevitra nisany anankiray lo iandrasako anareo mpanjifa zay mampitaraina ny aty amsehatra sy miankina tompoko dia ny resaka rarakinapsa adevitra foana teo ary fantatritsika moa hoe zay taleno ny tantana teo dia nampidirina ponja dia nisy navoaka ny farany teo moa zany Ramatoa Joseline zay intérim zany dia hitatsika ireny 13 andro niditra tany ponja dia arabasoa araba somatsara ohatra ny tavavoaka ka zany tsanga rehetrarehetra zany fa raha miresaka kinapsika fa mandalo zava-tsarotra io tamin'ity régime ity satria nisy fotoana nisy vola tao nalain'ny commune Antananarivo renivohitra misy fotoana ny fitondrana foibe naka vola tao lasa mety asokajin'ny mpanao cotisation anatiny rehefa miresaka ny syndicat zany dia hoe tately afa-drakotra lay kinapsa androantsika miresaka mitokana ihany koa le mpiasan'ny kinapsa reo mpiasa ao anatiny zany aiza ho aizy nareo mpiaro an'ireo le mpanjifa inona moa ny mpanjifa ao anatiny eo dia le mpiasa malagasy mandoa cotisation miala amin'ny karaha-manisam-bolany kanefa tsy mitavana raha hoe misitraka an'izay tombotsoa ny amin'ny fisin'ny kinapsa zay tompoko ia amafisiko kely fotsiny aloha zany ty mpiandohana amin'izay loahevitra zay satria be deabe ny mpiasa malagasy zay mbola matory satria mbola tena everiny fa tsy volany everiny fa zavatra tsisy dikany ity resaka kinapsa izay mirotsaka any anatiny izay kinapsa miala ao anatin'ny karamany mirotsaka vola tsika io re olona tsy fanampiny io tsy don avy amin'ny kinapsa io fa tena volantsika madiodio ka eto zany tately afa-drakotra ndray mety tsy takatry ny sasany hoe inona tsara moa zany ny tena dikan'ity tately afa-drakotra zany fa tena hoe karazana ampimamba raha mbola tsy takatry ny sasany ihany koa zany zay dia tena hoe fampiasana fanararotana fahefana satria hoe
satria ve le izy mbola afaka antitra afaka taona maromaro ve zany vao mety hisitraka an'le vola zany ve le mpikambana de hoe misy vola mitokony eo de eo zany zareo isan-taonany ity zavatra ity namana gasikara no mandeha ary sarom-piaro izahay avy ato amin'ny piaro ny zonim-panjifa izay miaro an'ireo mpanjifa be dehibe io makasoka an'izy satria volanay tsy homenay bojo an'izay te hangarona sy te hanan-karena tampoka tsotra zao fotsiny fa ny volanay de nataonay hitsinjovanay ny retraitenay fa tsy sanatria namana gasikara ka hoe ho andeha atao any gilet jaune any ala Frantsa akoriny izy ity ka avy eo hoe tonga amin'izay ny retraite afaka taona vitsy de hoe mamoaka didy indray ny fitondram-panjakana fa dia efatra amby 80 taona indray ny fisotrondronono ny mpiasa malagasy eto zany de manaitra atsika izay mpiasa malagasy manontolo manerana noso mba hiraihina mba ho sarom-piaro hifo amin'ny torimaso ao anatiny ty resaka knapsa ty satria tsy nde ny volantsika voangona mandritry ny 4 taona nandeha hoe olo-kafa nandeha higoka anazy sy andeha hoe hisitraka anazy zavatra ohatran'izany zany tena zavatra saropady ary zavatra tsy tokony hoe avela ahazo fotsiny zao fa tokony hoe hiarany lalàna ihany koa magaga ihany namana gasikara hoe apetraka hoe misy an'izany hoe pak zany apetraka daholo ty fitsarana isan-karazany amin'ny resaka hoe halatra kolikoly sy ny sisa fa rehefa olona manahona no miasa tsara reo olona amin'ireo reo rehefa olona voaloto ahoana re zany voendrikendrika ve de atao tahaky ny nangalatra volamena tahaky ny namoaka sokatra fa rehefa olona tena hoe nihinana an'ireo volam-bahoaka reo ve zany de vitavita tsotra fotsiny eto aloha zay zany de momba n'izany atao hoe fitantanana entitra fitantanana matotra raha nanaraka ny loharanom-baovao zahay de voalaza fa nanao an'izay fomba fitantanana entitra sy matotra zay le mpandimby-toerana ny tale général ny knaps rehefa fitantanana tahaka an'izay de ankasitrahanay satria mametra ny zavatra tsy ho gaboraraka zany zany hoe hiala amin'ny zavatra gaboraraka zany mitanjona ao anatin'izay ary na izany na tsy zany misy zavatra tianay ahitsikely ao anatin'le fitantanana ataondry zareo satria namoaka notre zareo vao haingana mahakasika ny plafond ny salaire minimum d'embauche izay alohan'ny mpampiasa sy ny mpiasa ao anatin'ireny sehatra amin'ireny cotisation na knaps reny ary nilaza izy ireo tao anatin'izay fampafantarana zay fa iharan'izay fisondrotana zay ny manomboka amin'ny volana janoary 3 sy 4 eo zany tsy ankasitrahanay kely isaky ny 3 volana zany manao fanambarana zany ny orinasa makasika an'ireo ahoana moa zany miteny an'izany ny déclaration an'ireo knaps zany amin'ny teny adikako amin'ny teny vahiny angambany izy fa somary sarotsarotra manao anazy amin'ny teny malagasy hoe fanambarana an'ireo antsipriany momba an'io knaps izay misy ao anatin'ny mpiasa ao anatin'ny orinasa io de tsika zany zao raha ny tena marina janvier février mars zany mety misy ireo mpampiasa zay mbola tsy navita nanambara an'ireo knaps ny tany amin'zareo ka hiaran'ireo fisondrotana izay nataon'io zany hoe tsy tokony hanao an'izay satria eo ihany koa tsika zany hoe avril mai juin izay tokony hataontsika déclaration mois de juillet zao juillet nefa ny fanambarana no nivoaka ahoana moa no hoe tonga de atao bontolo tahaka zany le fanambarana ary ankoatran'izay mandoa foana nge namana gasikara ny mpampiasa hatramin'izay ny orinasa zany eo amin'le aty amin'ny ny patronal zany zareo employeur zany ny resana fa mba inona moa zany ny tamberina didy tamberina ndraikitra natokana ho an'ireo mpampiasa reo anatin'ireo vola arotsaka ny foana izay entiny hanampiny an'ireo mpiasa zay ao aminazy mba ahafany misitraka ronono reo zany zavatra zany tokony mba
heveriny reo mpitantana ao anatiny io sehatra kinapsa io ihany koa hoe fa nentsika piasa mantsiny de mandeha misotro ronono tsika na hoe rehefa be voka de mahazo volany bekibo ny volanjaza ny mety sanatria azony loza eny amperinasa manao ezaka ny kinapsa ny kasitrana manao hoe tsy misy tsony ny filaharana fa efa manao an'ireny ao anatiny mandefa mailaka sy ny sisa kanefa tadidio na Madagasikara be antitra tsy voatery be antitra tamin'izany andro tsy sanatria manambany ny fahaizan'izy ireo kokorana fa ny be antitra tamin'izany andro mety tsy hay kirakira ny teknôlôjia amin'izao fotoana ka hoe skaneko ty andeha ho ampidiriko ary de ilahatra ty na ohatran'izany zany hoe ny tanora no mafehan'izany resaka mailaka sy ny sisa zany ka amlaza izy fa hoe tsisy tsony ny filaharana fa efa misy an'io tokony mifantoka ihany zany zareo anatin'izay hoe jerena ny marimaritra iraisana jerena ny reo hoe inona ny tamberina didy sy tamberina ndraikitra mba ho ameny ny mpampiasa ahena ny ve ny vola ary tsy vitan'izay tia ny tena misy zava-dehibe indrindra izay adinodinontsika de tamin'ny voalohany volana May 2024 nanao fanambarana Andriamatoa filoham-pirenena fa niakatra 5 alina sy 2 hetsy ny karama farany ambany ho an'ny malagasy no azavaina tsipiriany mazava tsara fa ny 20 ny 2 alina sy 2 hetsy ozy izy de anjaran'ny mpampiasa fa ny 3 alina ao anatin'io ozy izy no anjaran'ny fanjakana no mandohan'io tampotampoka teo tateorina tsika aloha zany tsy naheno resaka hoe nanahoana aloha le fandoavana an'le 3 alina iny zany efa tsy idirantsika lalina hoe nisy ve le isa tsy nisy fa tampotampoka teorina nivoaka indray avy eo fa hoe lasa niena 7 sy 3 alina sy 2 hetsy ny karama farany ambany ka raha ohatra zany tsika manaonao kajikajy namana Gasikara raha 5 alina sy 2 hetsy ny teo aloha izay nisy an'le 30,000 ariary avy any amin'ny fanjakana ny fanjakana zany tokony manome 3 alina any piasa amin'io karama io nahoana io 3 alina io tsisy resaka mihitsy natao amin'ity le resaka hoe 7 sy 3 alina sy 2 hetsy zany hoe raha dinina sy heverina zany tokony 7 sy 9 alina sy 2 hetsy ny karaman'ny mpiasa malagasy zany raha dinina sy heverina ary eo anatrehan'ny lalàna sy ny tany de tsy misy zany karama midina zany na Madagasikara mamenatra no mandrehan'izany io zany de anaherako anareo izay tompona andraikitra ao amin'ny fitondram-panjakana mba hijeran'izay zavatra zay fa tena hoe na io karama farany ambany io range tena tsy ampy tantanany ankohonana anankiray ange io hoe rahantsika malala fa iresaka momba ny resaka vidim-piainana rehefa avy eo fa mampalahelo ny zavatra iaina ny mpanjifa malagasy ny vahoaka malagasy ao anatin'izao manamona le resaka anina aloha raha rotikely le resaka lehibe antitra io zany zao hoe misotro ronono 420 taona sy ny sahala amin'izany tiako tenenina hoe mampalahelo mahita lehibe antitra miresaka ianao manko hoe be antitra milahatra ozy ianao mariny zany fa ao anatin'le organisation mihitsiny zany misy fotoana ary hoe isa-telo volana sa hoe zarazaraina be dia be zany nevitra efa mivoaka teto momba reo be antitra eo ny avy aminao kosa ohatry ny ahoana zany ho an'ireo be antitra izy zany ny lamina efa napetraky ny zareo efa mety le izy aloha zany tsy efatra amby 80 taona zany no mandeha misotro ronono fa 80 taona fa raha ohatra ny kabangana sotomina lava zany io volantsika izay ao anatin'ny kitapony knapso io de hiafaratsika ho ahemotra ny reo satria rehefa tonga amin'ny retiretintsika amin'izay nge na Madagasikara tsika sanao efa mampiady lohalika amin'izany fotoana de lasitsika andeha hiady an'izay akan'izay zoantsika isotro ronono zay tsisy vola ao inona ny vahaolana ataon'ny mpitondra amin'izany mitovy tonga de dika mitovy copie-coller amin'io any amin'ny lafrantsa zay na tonga nantena leo any à la France nge zao lasa nataony zareo hoe 420 taona no mandeha retrete mba jerevina efa nitapahavelomantsika malagasy nge firy taona kay tsika malagasy de efa misy dify sanatria tsy hoantsika akory ny volantsika azony namana Gasikara le izy tahak'izay fa eo amin'ny fitantanany zareo amin'ny le be antitra efa milamina iny fa eo amin'le hoe amin'ny maha olombelona zany re be antitra reo efa miena ny heriny tsy
tsy anana force izy tsy anana hery izy andeha hitsangana hilahatra avy any amin'ny 4 kilometra izy mandeha tongotra andeha aka ny pension tonga eo hoe fa mikatona grevy mety teny zareo hoe zavatra temporaire nge zavatra mandalo io fa tsika tsy hery tsy tokony hoe raha tena mpitantana manana maiza zany tsy tokony hijeran'izay hoe vonjimaika zany le zavatra petraka fa tena alamina sy arindra tsara mihitsiny ny fitantanana mahakasika an'izay fa hoe mampalahelo zany hoe fotsy volo andeha hidanika hatsika hidanika taninandro hidanika herika hidanika atsika na dia abri fialofana tsy misy fa de manana mijoro any mampalahelo be le izy zany amin'ny maha-olona ka miady mafy zay avy atao amin'ny mpiaron'izony mpanjifa mahakasika an'izay teboka izay tonga dia itirako le vidim-piainana teo satria na tiana koa na tsy tiana zany ihany koa no marary ny vahoaka androany miakatra ny vidim-piainana ny fahefa mividy anefa miena ary tsy resaka ny totanisa ntsony satria efa nyresako zany tamin'ny lahady fa ny zavatra misy zany dia hoe io aloha le situation misurvivre le malagasy ny mihinana intelo lasa indroa mihinana indroa lasa indray raha matoa vonifanja ary ny tena mampalahelo ao anatin'izy dia hoe inona ny fepetra mahomby inona ny vahaolana naroso ny fitondram-panjakana androantsika mbola tsy manana zany aiza ho aizy nareo mpiaron'izony mpanjifa raha anao tamberina kely na Madagasikara taona vitsivitsy lasa zay za angamba nisany olombelona voalohany niseho tamin'ny hainao manjery nanaitra ny masony zao tontolo zao teto Madagasikara sy tany ivelany mpiray-tandrazana amintsika hoe niakatra ny fret maritime tamin'izay dikan'izany raha miakatra ny fret maritime dikan'izany hisy zany fiantraikany amin'ny vidim-piainana zay tonga ety amintsika satria betsaka ny entana afarana avy any ivelany miditra eto amin'ny tanindrazana mandalo amin'ny Seranatsambo any aminay any Tomasina any zay vao miparitaka eraky Madagasikara manaika fa tsy ho voafena Andriamatoa filoha velively ny sahana an'izany atao hoe fret maritime zany kanefa na izany na tsy zany dia efa miteny sady zany dia nizao ny vidin'ny vary izay alain'ireo mpandraharaha izay ampidirina eto anatin'ity nositsika ty ange raha $1,700 ny vidin'ny vary ray tonne vidianan'zareo anazy tany any amin'ny anivelany zany anampitan-dranomasina amintsika amin'ny teny zao efa niakatra $520,700 zany hoe raha ny tena marina aloha zany mbola tsy miaina ao anatin'le vidiny miakatra zany tsika satria ny entana mbola anivelany fa de efa miteny sahady eto manaitra sahady ny masotsika rehetrarehetra sy ny sofotsika rehetrarehetra ny saitsika rehetrarehetra ny anaty tokantrano any fa raha zao zavatra zao tsy ho voafeny fitondram-panjakana dia hiakatra indray io vidim-bary io iteny aloha any amin'ny resaka institution étrangère za moa araky ny resako teo mafy an'izany atao hoe global logistique et transport isorako an'Andriamanitra koa ohatrany hoe nanana an'izay hoe fahananahay an'io rehetrarehetra io ako dia fantatra hoe tahaka ny manahoana moa zany mamoaka entana ao anatin'ny Seranatsambo anankiray zany sady lany fotoana ianao no lany vola institution étrangère maro na Madagasikara no miasa eto amintsika manatanteraka an'izay fitondrana ny entana sy ny famoahana ny entana sy ny sisa mba hahafahantsika misitraka an'izay entana zay jifaintsika zay fa tsy misy fanaraha-maso ataon'ny fitondram-panjakana na dia kely ara amin'ireo sarany service na hoe sarany asa zay ataon'ireo institution étrangère zay misy eto amintsika eto tamin'ny 12 mars 2024 andro maneran-tany ho an'ny fiarovana ny zon'ny mpanjifa tena taratasy rano anankiray nalefanay avy ato amin'ny mpiaron'ny zon'ny mpanjifa mahakasika an'izay hoe nanome sosi-kevitra mba hoe andraisan'ny fitondram-panjakana andraikitra momba an'ireo mba tokony hoe ahafahana misahana an'izany hoe mba tsy asian'izay fidangany vidim-piainana izay ao anatin'izany ny resaka fambolem-bary manana tany lemaka betsaka ny antsika na Madagasikara midadasika ngeza be
manana malagasy afaka hoe atao misehatra fa nahoana ny tsy mifototra amin'izany atao resaka fambolena zay ny fitondram-panjakana misy eto amintsika nefa volovariny na lalànantsika malagasy ary ny vary ny foto-tsakafontsika malagasy ny zavatra misy ary ny varintsika eto mbola ondrana jereo tsara fa reny tsipala reny nga ianao mihinana tsipala zany tsy vitsy angamba ny malagasy mihinana zany fa zay tsara rehetrarehetra aondrana dia ny ratsy avany ny ratsy zay ka zay le izy ny ratsy avy any aondrana ny ratsy avy any ampidirina ny tsara avy eto amintsika aondrana zany hoe tsika zany le mihinana tsy fihinana ao anatin'izay zany hoe le ratsy indrindra zany no hoantsika malagasy ao anatin'izay zavatra ohatran'izany zany tena hoe mila tena hoe fantohan'ny fitondram-panjakana akaiky dia akaiky satria manana source ao atsika manana source raha tsy teny fotsiny ohatra n'izao hoe tany lemaka efa nteneniko teo manana manao resaka fiompiana ihany koa nampalaza antsika teto Madagasikara fiompiana zay koa manko mila atsidiko kely koa zay mila fanay mampaneno lakolosady koa za eto satria misy koa fanondranana hena izay miteraka fangalarana omby asana malaso asana jiola na ny hena hoantsika eto zany raha zao no mitoy misy an'le orinasa tsy tononoko le anaran'le orinasa fa efa fantatry zareo le izy zay ny atongavana eto Madagasikara dia anondrana hena avy eto amintsika eto zany aondrana makany ivelany fa ngatsika na Madagasikara mamboly omby sarovinany zanakombontsika vao lehibe ary fantatsavana dia tena valitaona raha aingana indrindra eo indrindra matsiny omby anankiray zay le izy zany hoe raha zao amin'izao taona zao tsika tsy matotra ao anatin'izay fitantanana ho an'ny ampitsosika zay na ho avy indray tapitra indray ny 5 taona manaraka hiditra amin'ny resaka fifidianana tsika atsoatsy zany hoe tsy ho voava mihitsiny zany ny fahantrana misy eto Madagasikara zao mbola hitatsika samy mandretsika hoe 200 millions d'ariary ny petrabola antom-bola zay atao ho an'izay teo candidat zany hoe manakarena manambola mihitsiny zany tsika eto Madagasikara na Madagasikara hoe karamatsika 238 000 ariary ny karamatsika nefa ny ve tsy matahotra tsy menatra ve ny mpanapaka an'izany antotam-bola goavana be zany hoe vola veza zany no andeha hoarotsaka hoe sa ve natao ho an'ny mpahandrara no hiditra ao anatin'ny ilatsaka ho candidat filoham-pirenena tsy haiko na takatry na Madagasikara le zavatra tiako zany hoe mila mihiratra zany ny malagasy tsirairay avy fa tena hilatsaka ao anatin'ny kizo tanterakantsika raha tsy samy mandray andraikitra ny fanandrifana azy avokoa ny tsirairay avy eny ary andrasantsika no mety hotoena satria izany zany tena marary ny vahoaka zany mbola eo ihany nareo mpiarana zompanjifa raha roto kely ihany koa satria araka nabarako teo ianao zao avy any Toamasina niakatra teto tsy fantatro hoe manahona aloha mifahasalamany ny lalam-pirenena faharoa ao fa raha mitatitra voarainy mpanao gazety dia mampiteny mona tsy io ihany fa ny lalam-pirenena rehetra neto andreny vohitra moa iny bypass iny amin'ny senam madavamamba ny rehetrarehetra tena hoe nisy natao terasement dia lasaka lavaka izy androany potika le lalana eto Madagasikara ary io adihevitra moa filoham-pirenena moa vao resaka tamin'ny lady hoe hoalohany vola andreo le mpikojakoja lalana zay navitany asa na nome baiko sala amin'izany fa io aloha nena na tena na tsy misy fiatraikany ary teo karena ireo mampiodina ny lalan-drano teo karena dia ny fitaterana ihany koa ianao raha olona andeha hiasa ianao ka tsy mandeha adiny 2 meloa adiny 3 meloa adiny 5 meloa arakaraka ny alavirana dia zany any am'tao hoe vokatsara ekonomika lalam-pirenena tsy resaka tsony ka aiza ho aiza indray zany no mety hoeveritsika fa vaolana maritra makasika an'ity le resaka lalan'ity tokoka marina le lazainao hoe tena iraka Madagasikara ny lalam-pirenena samy tsy mandeha amin'ny zelona fa mialatsiny rehetra ka maningana kely ny RN2 ako satria iny ny lalan-drà izay mampivelona atsika eto Madagasikara zany hoe avy any Toamasina avy amin'ny seranatsambo lehibe indrindra ao Toamasina no miainga avokoa ny vokatra rehetrarehetra sy ny fitaovana rehetrarehetra zay iainantsika rehetra manerana ny nosy raha dinina severina nge na Madagasikara efa nilaza Andriamatoa Filoha fa ho amboarina ozy izy ny hisy ny fanamboarana ny resaka lalam-pirenena tao anatin'ny kabariny farany teo iny efa matetika zany tsika mandre foana fa hoe
hoe oamboarina misolo ministra ihany a fa ny zavatra miseho a sy ny zavatra hita zany a le kalitaonany le zavatra amboarina tsy araka le manara-penitra am'le voambolana le nahalalantsika ny andriamatoa filoham-pirenena tadidio ihany koa nefany fa tsika mpanjifa tsirairay ange namana Abrahama mandray adidy manao adidy mandray andraikitra amin'ny alalan'ny hetra izay alohantsika ny hetra alohantsika tsirairay avy reny ange na ho an'ny olon-tsotra na ho an'ny orinasa na rehetrarehetra ange misy ao anatin'ireny vola be dia be mitsofoka reny a misy vola natokana anaovana ikojakojana ny lalam-pirenena io zany hoe fond d'entretien routier zany ny zavatra hitan'ny masontsika tsy hita ny fitantanana an'le vola sy ny mangarahara ao anatin'io vola io a tsy misy ny entretien périodique zany hoe fikojakojana miverimberina ao anatin'ireo lalam-pirenena isan-karazany io zany a misy a lesoka betsaka zany ao anatiny laza izy hoe ho aloha ny volan'lay ny mpanamboatra lalana raha dinina severina ny resaka fandrararana nge ny mpanao lalana sy ny fanjakana hoe manao lalana tokony hoe tonga de tisinday vita ny asa de voaloha ny vola fa tsisy an'izany hoe tokony hoe mbola misy ohatra ny hoe trosana ohatran'izany ka hoe tsy voaloha de hoe tsy nanao le olona fa satria tsy voaloha le misy an'izay tranga zay koa makony hoe mijanona tamin'ny asany le olona satria tsy voaloha le vola na izany na tsy zany misy ihany koa andraikitra avy aty amintsika mpanjifa izay ilana fifampitaizana eo amin'ilay manararoatra manao entamavesatra namana gasikara zany hoe io lalana io zany rehefa amboarina de misy lanja zany natokana ho zakan'le lalana zany ivezivezen'ny fiara anankiray mitatitra an'le fitaovana zay hojifaitsika zany ireny zavatra ireny nefa zany miainga avy any fotony vao miainga avy any amin'ny serana tsambo any mandalo mizana voalohany any io camion io na io fiara mitatitra entana fiara lehibe mitatitra entana io hafa ny lanjany mandalo mizana ina tenatenany hafa ny lanjany misy zavatra tsy mazava nefa tsika manana ny reny mpanaramaso apetraka izay misava ny reny fiara-pitatitra isan-karazany reny zavatra ohatran'ireny zany tokony hoe tsy apetraka fotsiny fa tena hoe arahana akaiky tsara mihitsiny zany le izy de eo koa zany tsika mpanjifa tsy anao hoe rehefa entitra akory ny mpitondra de mihevitra ianao fa hoe manao jadona zany ny mpitondra fa mila manaiky fehezina ihany koa tsika zany ao anatin'izay satria mahasoanao koa le tsy manao entamavesatra satria ny vidina kodiaran'ny fiara lehibe anankiray ange efa misy ihany 9 millions FMG angamba ny 1,800,000 ariary ny vidy zany hoe fa tsy anjaza zany fa zany hoe mila mandinika mila mifampitsinjo mila mifampijery tsika zany fa raha tsy zany tsy tafavoaka ao anatin'izay tsy piako kely satria na Tomasina hoany misy anay vao mivoaka eo amin'ny serana tsambo eo ianao namana gasikara misy mandalo amin'ny RN2 iny de misy sapanandalana ray makaty amin'ny RN2 mivoaka ny abarikadimy ray makaty amin'ny RN2 bis de matetika manao karazana hitsindalana raha korsi zany ny mpitatitra satria malalaka tsara ny RN2 bis na izana zany efa RN2 zany iny de eo amahazo eo amin'iny akaiky ny Canada iny zany isariako ny tompon'andraikitra mahefa ao amin'ny fitondram-panjakana zany izay manao an'izay fanamboarana lalana zay koveta lalina de lalina ny lavaka be izay mangeniheny eo amin'io RN2 manoloana ny Jovena eo amin'ny Canada eo nanao zay fanandrifana azy tsy andraikitry ny be ny tanàna ny Tomasina mihitsy no karakara n'izany atao hoe lalam-pirenena manamboatra an'izay fa nanamboatra izy de somary nitotofany fasika le izy kanefa rotsakorana angeny mamely ana Tomasiny vao milatsaka ny orana de lasa indray le fasika de fa lavaka indray izy de tahak'izay koa eo amin'le manoloana ny galana amin'ny RN2 bis iny de ratsy de mbola misy koa le Ariam-Bohijafy mahazo aria mivoaka amin'ny RN5 iny maty mihitsy moa le lalana iny ka ho an'ny Tomasina zany no anaovako an'ity teboka anankiray ity tena tsindriko kely hoe mangataka ny fahendrenareo mpitondra ny tany sy ny fanjakana mba hoe hijeran'ireo lalanareo satria
tena antoky ny fampandrosoana ny sy ny lalana tsara zany de tsy tokony ataonareo ambany zavatra. nazany zany zany fa raha ohatra ka miveryntsika hoe raha misy ny tokony ataon'ny mpanjifa ihany koa de inona zany ndraiky ao anaty satria rehefa miresaka ny fanjakana ngenao de zany ny mpanao lalana tsy manao tsara ny asa raha ohatra ka tokony 5 cm ataony zala 2 cm le toetsaina zany io resaka io de eo ihany koa ary mpitatitra entana ifandresanao teo ny resaka lanja fa mba ity kosa zany lanja de maninona mihoatra le izy mitsika manana an'ireny toerana zay andanjana fiaramelohan'ny andianana zany an'ireny ka hoanao zany raha ohatra ka mijery antsika ihany koa ny mpampiasa lalana inona koa mety anjara ndraiky isika zany akoatra ny ma tokony fandraisana raikitra ataon'ny mpitondra fanjakana ihany koa izy efa nazavaiko teo ka hoe tompona ndraikitra izy aloha amin'ny fiara entiny firifiry kay moa na Madagasikara ny fiara mivadika ny mavesatra loatra izy nefa le lalana ratsy de tratry ny balotage de mivadika firifiry ny praitandrazana amitsika kay na Madagasikara efa namony aina tao anatiny io lalana zay ratsy de ratsy adiny efatra nge io lalam-pirenena faharoa io taloha na Madagasikara ohatrany hoe nofinofy raha mieritreritra an'izany 30 minitra raha ny lalam-pirenena fahadimy maka ny 10 point iny taloha fa amin'izao fotoana zao ange teneniko anao nanao ny lalana iny fotsiny zao tamin'ny diako teo adiny 10 tsisy fitohanana fiara zany fa lalana ara-dalàna adiny 10 adiny 12 eo zany raha miainga amin'ny enina ianao mety tonga amin'ny enina maraina eo amin'ny enina riva tonga amin'ny enina maraina eo na dimy mahery kely eo raha farak'izay hoe tonga aloha zavatra ohatran'izany zany mahamenatra za zao moa de tena hoe vavolombelona nahita maso hoe adiny 1:20 ora no nanaovana aniny RN2 iny tamin'izany andro nisy tsy salama amin'ny ambulance tsy afaka ny atao enina na de iklaxon na paneno kirurika takinina tsy afaka satria tsy afaka ny anidina le izy ny manaka atao moa mandeha any amin'ny fiaramanidina izy na mandeha an'ireny angidimby reny fa ny mahantra de mahantra io ihany tiany tena manahira an'ity délestage raha matoa fondofanja rakodanahira tsy fantatro aloha ny ao Tomasina zany ny ao atapy-tanàna ohatrany ahoana ny fiainanareo an'ity fatapahan-jiro ity fa saika manera Madagasikara ny eto Antananarivo moa de tsy miresaka tsotra satria ny eto tsy hoe tapakady amin'ny firy ny resaka eto amintsika amin'izao indrindra ny eto Antananarivo fa ny resaka eto amin'izao de hoe mandeha ady amin'ny firy ny enareo zany hoe ny mandeha sisa zany ny saina amin'ny ora fa ny akamaroany de tapaka foana zany ny délestage ary zay ny lazako hoe io misy sontenanareo anatin'le fitantanana ny jirama inona mba nataonareo inona zany ny tombotsoa anananay mpiaro ny zomim-panjifa anatin'ny filakevim-pitantanana fa de io aloha ny ainatsika androany miandro an'le 3 herinandro meny filoham-pirenena aloha tsika fa io aloha zany ny zavatra misy tompoko teboka angezabe mihitsiny ary manerana nosy ny resaka délestage fa melohany idirako amin'iny aloha somary mamelakely ianao hisotra kely any Andriamatoa filoham-pirenena tamin'ny resaka volo B2 satria androany ny fotoana vao nafahako miona mivantana amin'ny praitandrazana zany manoloana an'ity zava-misy eto amintsika aty ankasitrahana Andriamatoa filoham-pirenena ankasitrahana ihany koa ireo mpiara-miasa nanodidina anazy tao resy lahatra ndroso tao anatin'iny fanaovana sony iny tsy hoe akory na Madagasikara vita ny fanaovana sony de hoe tonga zany ny jiro fa ohatra ny tetika asa rehetrarehetra moa hoe afaka 3 taona sy tapany ihany zany vao tokony ho tonga any anatin'ny tokantrano ny tsirairay avy any amin'ny faritra Atsinanana tonga de tsindriko eto mihitsy zany zay satria any amin'ny faritra Atsinanana ny misy an'io tetikasa io de tsy andeha atao hoe dinganina indray zay sanatria tahaka ny ohatrany hoe commune Ambodilazana ohatra zao any volo B1 eo akaiky eo nefa 1931 nisy volo B1 rehetra ny jiro any amin'ny volo B1 nefa Ambodilazana 4 kilometatra miala eo amin'le toerana mandraky ty 2023 tsika zao tsisy jiro mirehatra ao anatin'io commune Ambodilazana io tsy ho ataotsika tahaka zay ny fitantanana nyty volo B2 ty fa tena hoe aoka mba ny faritra Atsinanana no hisitraka misy kokoa ao anatiny ty resaka volo B2 ty satria manana tanjona ny
hizarana io a herinaratra io a any amin'ny toerana hafa ny fitondram-panjakana satria betsaka ihany zany 20 mégawatts zany ny lehibehibe ihany zany a nefa na izany tsy zany a amin'ny maha tanàna ahoana moa no miteny an'izany renivohim-paritany amin'ny resaka toe-karenany Madagasikara any Tomasina zany a tsy ny faritra atsinanana manodidina anazy a tokony any aloha zany a no asina maso bebe kokoa eo amin'ny fanatanterahana satria zany mbola any amin'ny 3 taona manko ny voatena hoe tonga zay jiro zay dingana zany natao tao anatin'iny hoe fanasoniavana iny niaran'ny salay avokoa ny fiarahamonim-pirenena rehetra natratrarana an'iny mitanjona iny kanefa tsika tsy tokony hijanona eo fa manana andraikitra tsirairay avy zany ny isam-batan'olona zany ao anatin'ireo na ao ana fanjakana io satria ndraindray koa na Madagasikara manko ny fitondram-panjakana io taitaitra zay tsy apozinao de ohatra ny mivadika tampoka tsy araky ny eritreretinao zay ny zavatra misy de tena efa atsidika sahady aty ampiandohana zany zay zavatra zay hoe tsy ho ataotsika resaka taitaitra le izy zany fa tena ataotsika hoe zavatra matotra satria zavatra ngeza be ampandrosoantsika amin'ny firenena io zavatra io de mba tena hoe samy maka ny andraikitra ny avy na ny fiarahamonim-pirenena na ny orinasa manatanteraka an'izay asa amin'ny resaka volobe de zay na ny ao fitondram-panjakana samy tompona andraikitra anatanteraka an'izay hiditra ao anatin'ny délestage izay iainantsika amin'izao fotoana fitantanan-diso zay ny ilazako anazy fitantanan-diso satria za mo rehefa miresaka hoe délestage zay ny zavatra ankasitrahako aloha an'ny talian'ny Jirama any Tomasina eo amin'ny resaka serasera zany mba mirindra tsara zany ny fifampiresahanay ao anatin'izay sehatra zay fa nefa na izany zany moa manerana ny nosy ny resaka resahantsika eto maty ny groupe maty ny machine zao hoe misy antony zao hoe ore olona fa nga ireo manam-pahaizana rehetrarehetra miasa ao anatin'ny orinasa Jirama ao reo anga inona fotsiny no ataony tsy ahay ametraka an'izany atao hoe entretien périodique zany ange ao anatin'ny sehatra fanaovana an'io resaka herinaratra io ange ilainy mba andramiko elany na Madagasikara hoe raiso ny fiaranao de aza atao entretien périodique ange de manahoana ny fitokon'ny machine ny moteranao mba andramiko elany zay de tahak'izay ihany ange io resaka groupe io mila entretien ary mila tena voahaja antsaka sy andavany de zavatra zay tsy mipetraka zay satria maninona tsy ampy ny vola io ane zavatra tsy zavatra ohatrany hoe kobonina manginginao fa an'le izy tsy ampy ny vola satria maninona hoe maty antoka hono ny Jirama za miteny foana isaky ny miakatra amina ainao manjery ohatran'izao hoe rehefa maty antoka de akatony maninona anao manao business ianao nefany maty antoka nefa ianao mbola mijanona eo azonao atao ane rehefa hitanao zavatra tsy lojika zany rehefa hitanao maty antoka ane ny orinasa azonao atao ohatrany hoe ajustenao ohatra ny prix ohatra fotsiny zany ahenanao ohatrany izay fandaniana lanilany fotsiny fahatany vola tsy tokony tsoforoana ane ny aloha na aritadidio tsara na Madagasikara fa isika mpanjifany de tena manatanteraka ny adiditsika ina moa ny adiditsika voalohantsika ara-dalàna ny vidin-jiro vidina rano fa ny zavatra misy nefa ny rehefa aveo arakaraky ny andoavantsika ny jiro arakaraky ny isiny délestage vao may midangana ny vidin-jiro milaza ny ao amin'ny Jirama ka le izy iny tsy délestage izy iny fa nisy tsy fetezana kely fotsiny tam'le transfona karina ka tsy azafady tompoko zahay tsy mahafantatra an'izany atao hoe côté technique ary satria fa ny anay mpanjifa de rehefa tapaka ny jiro de délestage zay mandoa voly zahay ara-dalàna mandoa herinaratra ara-dalàna zay ka tokony hisitraka ara-dalàna an'izay zavatra zay alohanay zay tsika eto varimbarin'ny lavitra tsy mahita ny ambany maso akoatra ny tetikasa volobe de efa iaingantsika io za miteny foana amin'ny resaka source tsika eto Madagasikara manana renirano miisa ny hoany amin'ny 10 sy 300 afaka trandrahana io
mety hiteny ka tsisy mpamatsy vola nge ka tsy voatery andry mpamatsy vola atsika fa za miteny aminao fa raha ataoko fotsiny hoe nihetra mitsofoka ny vola atsika mitsofoka ao anatin'ny faditseranana ao am'ireo hoe entre guillemets ataoko anaty farangisosina kely douane fotsiny de efa afaka hitsandrahantsika jiro nanao karazana statistika kely makasika an'izay raha ohatra ny fotsiny zany zao ty hoe raha hoe renirano kelikely anankiray zany hoe sita kelikely anankiray de tokony ao anatin'ny tokony hoe mahavita mamorona ray mégawatt izy hatrany amin'ny 20 mégawatt ihany zany hoe raha anatin'ny ataontsika hoe ao anatin'ny enim-bolana izy zany mahavita ataontsika hoe any amin'ny 10 mégawatt ihany raha hoe kely indrindra raha manao kady tsotsotra zany tsika ohatra ny fotsiny zany miaraka amin'ny teknisianina be deabe manko ny teknisianina mifandray amiko zany laharan-taribia kokoa moa efa namenanareo iny de afaka hoe ry zay manana sosikevitra zany afaka mizara mba hoe hoan'ny tanindrazana nanaovana an'izay zavatra fa tsy sanatria kory hoe manenjika ny hafa fa tena hoe ny ahasoa aona amin'ny heritaona ohatra n'izao hoe mahita any amin'ny 30 mégawatt ihany raha manao kajikajin'izay 30 mégawatt zay ny manam-pahaizana zay nifampiresaka taminay de tokony hoe manana 90 millions euro ny vola olanina ao anaty zay aizakay madame Vonifanjana ahitana an'izany vola zany manantona ao amin'ny faditserananao fotsiny tsika ao amin'ny douane manana an'izany tsika manam-bola fa ny fitantanantsika anazy namana gasikara no tsy mety ary raha ataontsika fotsiny hoe mandaha anankiray ao ana filoham-pirenena no mifantoka ao anatin'io omeko ihany manko le drafitra amin'izay mba hoe ahafahana hoe ahafahany zay mety hilatsaka candidat ihany koa handinika n'izay mety hoe zavatra mahasoa ho an'ny firenentsika anatin'ny mandat 10 taona zany mahavita 120 mégawatt ny filoham-pirenena anankiray raha trandrahana zany sita kely anankiray fotsiny zay raha manao ataontsika hoe mandako roa zany no ataony 300 mégawatt zany hoe efa goodbye ozy izy teny anglisy ny délestage eto Madagasikara nefa tsika nefa mbola manana andry saofoka amboniny volo be 220 mégawatt akoatran'izay ry andekaleka sy ry ambomanambola sy ny antelimita sy ny sisa zany hoe varimbariny lavitra ny mpitondra de tsy mahita ny ao ambany maso fa tokony hoe tsy atao ambany zavatra zany zavatra ohatran'izany fa tokony hoe ifantohana akaiky fa tsy atao hoe resaka ambony latabatra fotsiny hoe enina ana fa tokony hoe jerenry zareo hoe ina tokoa moa zany resaka zany de manao fanadiadiana de mba hoe diniana avitan'izay hoe mba firenena mandroso tahaky ny Etiopia tahaky ny firenena hafa izay hoe nahantra taloha nefa n'izao zareo lasa lavitra be satria haina ny trandraka anazy tena isorako anao am'izany vaola laitra zany sy ny fitondranao ny tarehimarika na io fikarohana zay nataonao amina petite piste io ary de efa tena hoe manampy zay koa le amin'ny mampiaron'izao mpanjifa manome tolotsota ihany koa tsy voatery itsikira foana fa eo amin'le lafin'le fitantanana fotsiny ataoko naimava kely le olombelona satria tsika zao misy fotoana hoe tsika zany zao tsisy de zay anjirama fa mialana io de miditra io de tsy misy résultat mihitsy an'izany ka any amin'le resaka olona veny tena olana ihany koa sa le rafitra indray raha ohatra le fitantanana zany resaka na n'olo injato ny arivo ary tsika na n'olo ministra isam-bolana ary tsika tsy vaolan'izay fa mila hoe entitra fotsiny manomboka avy any amin'ny lohany zany hoe entitra tsy tokony atahotra zany ny mpitondra manao an'izany hoe entitra zany sao de lazain'ny olona zadojadona na hoe ongan'ny olona tsy tokony atahotra fa hoe apetrao fotsiny zany ny tena hoe entitra anatina toeram-pitantanana anankiray zany nge misy ny fanaraha-maso reny manao hoe audit reny misy ny fandiniana fa tsy hoe rehefa mipoka ny problème fa hoe ary ty voasambotra daholo ty nakaiza fa tsy hoe zay fa tena hoe tokony zavatra hoe miainga anatin'ny hoe fampiasana anatin'ny exercice mandeha isam-bolana no anatin'ny fitantanana ny zavatra ohatran'izany tao compte moa ny anarako de voafehako ny makasika an'izay zavatra zay anoto ma satria tsara toerana mamaly an'izay zay no nresantsika nreo le mombamombanao reo ny am'izay fitantanana zay zay kadino lafiny ara-pahasalamana aloha tsy maintsy resantsika kely fa io konko efa naveriko ihany ko tamin'ny ladiny mantsy de zao ekena hoa eo le fodrafitrasa fa sahirantsika satria am'izao zany tsy haiko ianao raha matovy ny fanja raha ifananana avana tany amin'ny hôpitaly fa za masana milaza aminao fa raha vo tsy manam-bola ianao maty ny avanao zava-misy ahoana ny fandehan'ity fahasalamam-bahoaka ty tompoka
mampalahelo fa zay ny zava-misy ary zay ny mahatonga ny manan-katao mandeha manantona ny reny klinika andoavam-bola reny. Manana hôpitaly mpanjakana be deabe ankehtsika ary isan'ny tetikasa izay tsara reny nataony Andriamatoa filoham-pirenena reny manao an'ireny hôpitaly manara-penitra reny. Fa reny zany zavatra tsy tokony hoe natao iny tao anatin'ny tetezamita de hoe atreo ihany fa tokony hoe ifantohana. Aka ohatra fotsiny zao ohatra ao Tomasina ne sady mampaneno lakolosy Tomasina reny vohiparitany goavana tahaka ny Tomasina tsy manana scanner. Marary be deabe. Isaky ny andeha no scanner de mandeha amin'ny ambulance makany Antananarivo hoaniny embouteillage eny andalana tonga ty Antananarivo tsy fantatra zay mahazo an'le olona zavatra zany zany zavatra tsy rarina ary tena tsy rarina. Rehefa misinina zany vao omena scanner tsirairay avy ny manerana ny nosy ny hôpitaly mpanjakana manerana ny nosy tsirairay avy. Ary fanahoana na Madagasikara kay tany amin'ny andro ny dadabe tsiranana nametraka izy ho an'ny olona zay mandoa hetra manao adidy nanao an'le karatra maitso izy. Fa nahoana ny fitondram-panjakana tsy mba nifantoka tao anatin'izay resaka mba hoe izay mandoa irsa rehetra izay mandoa TVA rehetra zay hetra isan-karazany zany mba manana famantarana izy zany hoe tena olona manao adidy tokoa amin'izay fotoana. Tsy andeha angataka vola tahotamberina akory ntsika fa na de ataontsika ohatra fotsiny hoe sanatry ny vava tsy maniry tsika hoe marary araka le tenenao hiditra ao anatin'ny hôpitaly mpanjakana tsika de mitondra carnet mombamombanao tahaka ny karatra any amin'ny knapsa zany manana karatra amin'ny knapsa. Fa nahoana tsy mba mamorona zany ny ao amin'ny fitondram-panjakana mba hoe omena karatra manokana zany ny mpandohetra de isak'izay bureau mpanjakana le andretrarehetra na amin'ny hôpitaly io na aiza de mba misosa ho azy le olona zany hoe aone misy an'izany mahazo ino marary anao mahazo trerina enao efa marary vatana na Madagasikara enao efa marary poketra marary hatramin'ny sainao tratry ny areti-po enao mahazo an'le hoe raha nagnino zany ny zavatra misy zany eto amin'ny tany sy ny firenena mampalahelo. Atsidiko ihany koa aloha isan'ny mahatonga fahantrana eto amintsika koa eo amin'ny resaka fandindram-piterahana satria tsika malagasy manko ny tezaina tao anatin'izay hoe ny taranaka no harena nefa n'izany tsika rehefa miteraka be deabe de ny enti-manana tsy ampy tsy maharaka. Manao fanentanana ny ena mitoby-pahasalamana manao an'ireny fanabeazana aizana sy ny sisa reny fa tokony hoe apetraky ny fitondram-panjakana tsara ny ao amin'ny ministera tsara zany ny fanazavana mahakasika anay satria ny sasany misy miteraka tsy fahasalamana ny sasany zany hoe miteraka aretina zany le zavatra zava-misy zany vehivavy ny tena moa ary mampiavaka anahy angamba na Madagasikara mamela na enao hiteny an'izany hoe amin'ny mareni-mpianakaviana anahako izahay reni-mpianakaviana de tena hoe manana fahalalana misimisy kokoa no ianareo lehilahy eo amin'ny sehatry n'izay fitantanana zay fantatra avokoa ny zavatra pitsopitso ny rehetra na amin'io sandam-bola na amin'io marary zahay minisitry ny vola minisitry ny mponina minisitry ny fahasalamana minisitra anareo vady satria tsy ohatran'izao ianareo raha tsy noho ny vadinareo vehivavy tsy ohatran'izao zany ny ankohonan'ny tsirairay avy rehefa matsiaro fa manana maizy azy ny lehilahy anankiray ohatra fotsiny hiteny hoe mialatsiny hoe Andriamatoa filoham-pirenena mijoro raha tsy nisy vehivavy manana maizy azy koa eo akaikiny mety tsy ohatran'iny izy de ohatran'izay zany zahay vehivavy somary manome toraka voninkazo kely sy fankahirezana ho an'ny vehivavy ao anatin'izay sehatra zay satria vehivavy ny tena ka tokony hoe tsy voatery ampiasa fanafody vao mahay mandrindra fiterahana ny olombelona tsirairay zany hoe any amin'ny resaka serasera communication zany tokony hoe matanjaka zany ao ministera fahasalamana amin'ny resaka fandrindram-piterahana io fa tsy anjarako moa ny anonona hoe inona sina daholo le izy eto zany fa hoe mampaneno lakolosy fotsiny satria isan'ny hoe vahaolana mahomby ialany ao anatin'ny fahantrana zany ny famerana an'izay fandrindrana moa zany fa tsy hoe famerana tsy sanatria ametra alohan'Andriamanitra fa hoe tsara zany ny zavatra rehetrarehetra efa tsara rindra de tsara tantana de mahomby foana.
tontolon'ny fandriampahalemana ndraimbava raha sitraka ao ihany koa anisan'ny mampitaraina amin'ny maly ohatry ny maro zao malahelo ianao mahita hoe mpianatra mirava misivy alina no ilay olany baccalauréat dia le téléphone natao lampe de poche sady nangalarina hatramin'ny convocation anaovan'ny examen tsy hita mandrindrina anantsy ny malagasy raha matoa vonifanja rakotondra hiratra mety ho vaolana ihany koa atolotsy ny mpiarany zompanjifa. Za raha vao miresaka tsy fandriampahalemana dia any miresaka énergie angovo any foana zany ny ana aloha no resako voalohany satria ny ana amin'ny mareny mpianakaviana anahy zay dia manao fandinina tsotsotra hoe ny zanaky ny alina zany namana gasikara tsy mivoaka zany raha tsy ao anaty aizina zany hoe raha mazava rakotra zavana avokoa zany ny tanàna rehetrarehetra ny andrindriro rehetrarehetra ny elakela trano rehetrarehetra lalapasika rehetrarehetra miena zany ny rispo ho an'ireo mpanao ratsy izay manao an'izay asan-drela asa fanafiana zay mampalahelo moa zany nahazo an'izay zanaka sy ray aman-dreny tratra n'izay asa fanafiana zay mino fa tsy anao hoe vaolana tsotsotra fotsiny ny tompona ndraikitra fanjakana na hoe ao fa solona tambina zao izy na antsona manokana zao izy dia omena anina zao dia vita dia mipetraka eo fa tena hoe tokony ihany koa satria zava-misy izy ity namana gasikara tokony ihany koa ny mpitandro filaminana izay natao hitandro ny filaminam-bahoaka sy ny fananam-bahoaka tsy hoe hifantoka tsotra fotsiny any amin'le hoe any an-tanety any an-tsahy ry dahalo malaso any ambadika fa ao ambony latabatra ao koa namana gasikara misy dahalo goavana koa ambony latabatra ao fa tamin'ny andro ny pety moa zany tsika naheno foana an'izay hoe dahalo ambony latabatra dahalo ambony latabatra tamin'izay fotoana mialatsiny manonona anarana fa tany ny tena natadidiavako an'izay hoe dahalo ambony latabatra zay fa io misy be deabe ary misy amin'ireo mpitandro filaminana sasan'ireo miara-miasa amin'ireo mpanao ratsy ireo ka manahirana matetika zay le mahatonga le hoe trondro vaventy sy pirina kelika le dahalo ambony latabatra le trondro vaventy matetika tsy zay le izy tsika zany tsika malagasy mila mahay mifidy ho avy manko ny fotoana fifidianana amin'izao tsika zany tamin'izay lasa rehetrarehetra enimpolo taona mahery telo amby enimpolo taona lasa zay dia matetika tsika mampalahelo be fa voavidy vola tsika hoe aty misy manome ray alina roa alina lasa daholo satria mahantra sitrana hay vary ty misy t-shirt zaraina lasa daholo nefa ny zavatra misy tsy hoe sandaina vola zany ny safidinao ary zavatra tahaka ireny enjehany lalàna fa io moa le teneniko hoe ny lalàna nge be deabe ao anatin'ny raki-dalàna ao fa le fampiarana anazy mihitsiny zany no tsy feno tsy tanteraka zany fa tokony zany manomboka zao tsika malagasy tena tokony hoe entitra tokony hoe verifienao tsara amarinanao tsara hoe misoratra anatin'ny lisym-pifidianana ve ianao tokony hoe fantatrao tsara fa hoe manana zofeno ianao satria ianao vorosaina ary ianao manana adidy ianao hampandroso ny firenenao ianao fa tsy hoe korina hiandra ny andriamatoa filoham-pirenena ihany vao mandroso tsy anjaran'izy rery ny mampandroso ny firenena fa anjarantsika rehetrarehetra miaraka azonao atao ny manao vato fotsy maneho hevitra fa angatahako kosa aloha tsy hanao vato maty fa mba hoe rehefa tsy tianao satria misy koa miteny hoe tsy ka le izy nge tsy manana safidy fa ry zalahy teo ihany ny teo hoe ary zalahy reo ane mangala bato aza mionona amin'izay fa ianao dia manana zofeno olo-pirenena ianao ary tena hoe ataovy ny adidinao amin'ny maha olo-pirenenanao ary tsao ny vatonao amin'izay maivana ny sainao satria manan-danja zany atao hoe fifidianana zany fa tsy hoe kilalao atao etseroa fa tena hoe manan-danja iny vatonao anankiray iny no mety hanova ny tantaram-piainan'ny Madagasikara dia tokony zany hanao an'izay zany ny malagasy feno taona tsirairay avy ny indray mbava ihany koa teny tadidiko rehefa nandena nakaly vola zao androany maraina dia 110 ny euro na matoa vonifanja rakotondra hiratra ary mampalahelo le izy tsy fantatro moa na afaka miditra amin'ny resaky iny nareo mpiarany zompanjifa na tsy satria na tena na tsy tena misy fiatraikany koa aty amin'le pouvoir d'assain mantsy io dia an'izao zany zao raha misy olona vahiny
mitondra héros eto de milamina be izy ny héros andray zany afitany zavatra be dehibe fa ianao zay manana ariary zany androany potika tanteraka fena tsy fantatro mety misy vahaolana ihany koa ve amin'izy io anetretrao fotsiny tsy nianatra momba ny resaka ekonomika ako a fa marina mihitsy ny zay teneninao zay hoe mialatsiny manonona an'le karazana fiaviana ny vahiny zany a de tena miadana tanteraka ao anatin'izay a fananana an'izay vola vahiny zay satria any ray euro zany a manana ray euro izy a efa afaka fa manana 2 euro fotsiny izy de efa afaka mividy zavatra ao anatin'izay nefa ny antsika manana ariary anankiray manana 2 ariary efa tsy misy ato anatin'ny firenena zany hoe ariary roa efa tsy hain'ny firenena zany hoe misy ve zany ariary roa zany zany hoe ny vahaolana arosonay zany a makasika an'izay a de ny hoe fanafoanana an'io amidy io zany a efa ela ombenombeny zany miresaka an'io ary misy pahay resaka toe-karena nanipy mihitsiny a raha tsy so tena tsara mihitsy ny tetikasany ary tamin'iny izy a nanao fanamby ao izy hoe rehefa tsy voavao izy ao anatin'ny ray volana ao izy ny alaninanao izy ny firenena de roaso isory eo amin'le toerana ao izy satria any amin'ny resaka fanovana an'io fanafoanana an'io midy io any zany ny vahaolana ahafahantsika malagasy miaina tsara zany hoe farafaratsiny zany mba ataontsika ohatra ny hoe raha ohatra ny ka hoe ray euro no 5,000 ohatra n'zany ariary mba tokony hoe 540 zany ny saran'izay zany mba ahafahan'ny mpanjifa zany hoe afaka mividy satria le fahefa mividy zay nge ny olona atsika ny fahefa mividy rehefa miaraka amin'ny teratany vahiny ianao de tena midanaka izy mahita an'le manao chiffre ianao manao an'ireny laha isa reny ianao de aotra be dehibe nefany rehefa jerena le vola maivana de zay le mahatonga le hoe mitsitongana le volantsika malagasy zany hoe tokony mijery an'izay ihany koa ny fitondram-panjakana satria zavatra ohatran'izany rehefa manana an'io relation fahalalahana fifandraisana ao anatin'ny olona avy any ivelany azo atao foana ny fifampiresahana zavatra azo dinihana zany ary zavatra azo tanterahana amarana ny fandarantsika rahamato vonifanja rakoto ndrahiratra amarana kalaso fotsiny satria matetika isika miresaka miatsinanany eto andrenivohitra atintsika anisan'ny olana eto Madagasikara tsy voata amin'ity fitondrana ity fa saika ireo fitondrana mifandimby ny olany tsy fanjari-tsakafo ao atsimina Madagasikara ao anisan'ny mampalahelo ihany koa zany ny fahitana zany atao hoe Madagasikara mpahitandrazana aminao nisy fotoana ary tonga tamina hevitra hoe mihinana kapa sy ny maro samihafa resaka kery tsy mijanona intsony zany amina toerana misy point tena hoe noara tanga fotoana zany hoe androsy ambovombe fa zao tsika na ty atsimo andrefana rehefa ahitana kely ihany koa hatrany ampany ihany ka amarana antsika anazy vahaolana maritra vendy ilaina amin'io sa vahaolana tavanandro satria betsaka ihany io ONG zay tonga manampy sy ny salamizany ka inona ny vahaolana fanomezana sakafo ve pipeline ve sa inona ndray mba fotsiny amarana antsika azy raha sitraka to io zany efa misy tetikasa zay nataon'ny andriamatoa filoham-pirenena zany makasika ny resaka hoe vahaolana na miresaka kery fa eo amin'le fanatanterahana an'izay moa zany ny andro mandeha ny taona mandeha mbola tsy mahita vokatra mivaingana zany tsika zavatra io zany tsy zavatra hoe indray mandeha misy eo amin'ny fiainany zareo any atsimo any fa efa fantatra zany hoe tsy zavatra hoe tampotampohany hoe tampoka be nisan'le izy fa zavatra efa fantatra ary marina mihitsy hoe manao an'ity tsy paipaika fandrotsahana vola manampy etseroa ny fiarahamon'ny pirenena isatsokajiny na ny any amin'ny Lions Club ny Rotary ny olon-tsotra manao fa le izy zany mila jerena koa hoe rehefa manao ve zany de isa taona koa zany ve manao foana an'izay fandraisana anjara manao tsy paipaika zay zany de ary le fitantanana an'le vola koa iny tokoa saika adino mila hidirantsika tokoa zay fa so ianao fanapatsahana an'izay hoe ay tokoa moa manana niny olana iny tsika tsy hay zay
mangarahara ao anatin'ny fitantanana an'ireo vola zay arotsaka anapinina an'ireo sahirana tsy vitany hoe tolorana varay vilia na tolorana zavatra tsotsotra fotsiny amin'ny fotoana misy an'iny zavatra iny le olona any fa aka ohatra fotsiny zao hoe raha vao miresaka ny any atsimitsika na Madagasikara nge manan-karena amin'ny resaka danikandro any zany hoe raha mamorona tetikasa zany ny fitondram-panjakana makasika ny resaka enerjia angovo za mino fa afaka hoe trandrahana zany hoe any atsimo no alefa ny resaka angovo atao be dia be dia ny aty amin'ny zany hoe ren'le panneau solaire reny zany ny resahako eto satria any misy an'le hazavana maimaim-poana fa tsy alefa hoe any amin'ny toerana misy orana ireny toerana andefasana an'ireny panneau solaire nefa tany rotsakorana any atao masina koa tsy misy sy sanatria akoriny hoe anaterana hira dia hoe tsy ahay anditsy zay fa any amin'le fitantanana tena hoe tokony ho izy zany no resahantsika satria manerana ny nosy ny fampiresahantsika eto dia tokony hoe zay zavatra mety ho an'ny rano dia tanterana ho an'ny rano na faritra aiza na faritra aiza zay zavatra ho an'ny rivotra dia tanterana amin'ny rivotra ho an'ny masoandro dia tanterana ho an'ny masoandro tokony ohatran'izay hatrany zany ny zavatra zay ataon'ny fitondram-panjakana fa tsy hoe hitavandra foana atsika hoe fanampiana avy any velany ohatran'izao sy ohatran'izao hoe ataovy mangarahara fotsiny vola rotsaky ny sambatan'olona io dia ataovy mazava tsara fotsiny ny antsipiriany tsirairay avy dia milamina io eny ary tapitra ny fotoanantsika raha matovy ny fanja rakotondra hidatra marobe moa le sujet no mankato satria raha rotona ma mahazo mpiaro mpanjifa ankasitrako manokana angamana ianao any androany maniry fa mbola iverineto ianao fa tsy ny androany any satria betsaka ny malagasy no miandrandra nareo mpiaro ny sompanjifa fa ho any androany lo tapitra ny fotoanantsika raha misy afatra ale tompanaraka ny fandarantsika mety ho fampitinana mety ny zavatra nomaninao ihany koa kanefa tsy nanontaniako fotoanan'izao tompoka mitodika amintsika mpanjifa tsirairay avy any anaty tokantrano ny tenako amin'izao takarivo zao tsika dia tompon'andraikitra voalohany eo amin'ny tenatsika amin'izay zavatra tiatsika atao amin'izay safiditsika zany hoe mila manomboka amintsika zany aloha ny fiovana zany hoe andaotsika hanova zavatra zany hoe rehefa hitanao ohatra n'izany hoe tsy ara-dalàna ilay zavatra izay eo ambany masinao dia aza mividy fa tonga dia miala satria tsika natao hamaky malala hoe landady ve io nataotsika hoe hita hoe vitavy aizy io entana io nataotsika hoe afantatra hoe tsara sa ratsy ara-pahasalamana sa ve mora be le telefona na Madagasikara dia hoe vidiko ty nefa rehefa aveo tratry ny fanarahana ary dia lasa migadragadra fahatany zany hoe mila entitra zany tsika isaky ny misy andraikitra ataontsika fanapa-kevitra anankiray amin'ny safidy zany hoe na amin'ny safidy eo amin'ny fanjifana na any amin'ny safidy any amin'ny fifidianana na amin'ny safidy zay zavatra atao naizanaiza zany dia manomboka amiko manomboka aminao manomboka amintsika rehetrarehetra miaraka zany no fanovana sy fampandrosoana ny firenentsika ty ka manolotra fisaorana ho anareo nanaraka hatramin'ny farany ny fandaharana manasa anareo manokana nanaraka ny pejy Vony Fanja Rakotondra Hiratra ao amin'ny Facebook ho an'izay te ahita ny zavatra zay zaraiko sy te hiresaka mivantana amiko makasitraka indrindra ankasitraka indrindra raha mato Vony Fanja Rakotondra Hiratra zay no page Facebook ihany koa tovy an'izay ihany azotsika atao zany ny mijery an'izay manaraka an'izay ao anatin'ny page Facebook ao afaka avera Cédric kely ve le laharana ihany koa io ny laharany telefônina afahantsika mifandray aminy ihany koa raha misy fitarahana na misy fampitambavao sy ny maro samihafa io misoratra io ihany koa zany page Facebook afahantsika zany mifampiresaka aminy makasitraka indrindra tompoka makasitraka tompoka mandra-pioana indray ary veloma tompoka satria indrindra tompoka ianao anatokantrano ihany koa isorako niaraka taminay tamin'ny tialy ty ny fandarantsika manome fotoana amrapisionay tompolasy veloma tompoka
Stella manolotra anao ireo amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary.